Ho amin'izay lalao iraisan'izay ihany dia antotosaina tetsy amin'ny parkina ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina tamin'ity faran'ny herinandro ity. Ny andiany voalohany amin'ny fifaninanana basket 3 contre 3 Sokajy Elite izay natao hitsongana ny ekipa pirenena lasy-vavy malagasy hiatrika ny fifaninanana afrikanina amin'ity taopilalaovana 2024 ity. Ekipan'ny Team Métis nahitana André Muriel, Rassou, Gabriel ary Abdoul ateo amin'ny Sokajy vehivavy sy ny ekipan'ny Bomboclat nahitana ny Bill, Fiar, Pépin, Dame Velono vosotra tompon-daka ka nandrombaka ny lelavola 10 ariary avy amin'ny telo mampanoana nandritra ny andiany voalohany fifaninanana basket 3 contre 3 Sokajy Elite natao tetsy amin'ny parkina ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina tamin'ity faran'ny herinandro ity. Teo amin'ny Sokajy vehivavy aloha dia tamin'ny 9-13 nandraisen'ny ekipan'ny Team Métis, ekipan'ny G5 nisy Andry Christian, Jos, Sidonie, Noela teo amin'ny famaranana. Reto ekipa roa reto izay nanilika ny ekipan'ny 4 Fantastique sy ny ekipan'ny Believe teo amin'ny Manasadalana. Manarak'izay ho an'ny Sokajy lehilahy indray dia ny ekipan'ny Bomboclat no nivoaka ho mpandresy tamin'ny 2024 nanan'ny ekipan'ny Gaza nisan'ny Livio, Farala, Mamy Ardij ho an'ny Sokajy lehilahy izay. Ekipan'ny Frère d'Armes sy ny Bal Team moa no nahiliky reto ekipa roa ny adiny famaranana ireto teo amin'ny akatoko ny famaranana. Nilaza moa Irina Randrianarso avy eo amin'ny Voamera manokana amin'sana ny basket lalaovin'olona telo amin'ny FMBB afatratra ny tanjona tamin'ity andiany voalohany ity. Tournoi des élites 3 contre 3 première édition fa 4e édition amin'ny 3 contre 3 Soteloany. Natao izy ity ahafahana mifantona ny équipe nationale malagasy izay andraisana anjara amin'ny chance roa ngeza be ny Jeux africains izay atao any Maroc ary ny 3e coupe d'Afrique izay atao any Égypte amin'ny volana novembre. Tsy maintsy manao événement ny fédération ahafahana migagny point si on qualifie amin'ny échange international satria point no ahafahana manday anjara amin'ny rendez-vous international. Teo ny fiaraha-miasa ny direction technique nationale izay efa nanaraka nandritra hoe saison telo zay ireo ankizy ireo fotoana ray zany eto ahafahany zareo trouvé sy mametraka ny hoe afaka manao basket amin'ny 3 izy. Nahoana ny fahafaponareo amin'ny avy teknikan'ny mpilalao na ny lana ny vavy? Testa mihitsy ilay izy satria vao avy nivoaka reo groupement reo ankizy ireo ary nahazo vacances kelina une semaine condition physique aloha ao fa eo ihany ny zavatra matsinitsinika ampiana zany betsaka tamin'ireo ankizy ireo koa tsy mbola nanay anjara tamin'ny 3 contre 3 fa tamin'ity izy zany no misy le formule hoe elita izay izy nanay anjara ary betsaka ny surprise afaka tolantsika makany échange international. Mety rovina ny andiany faharoa amin'ity tournoi élite. Tournoi des élites dia anankitelo no eritreretina atao amin'ity tournoi. Fotoana moa zany arakaraka ny calendrier zany misy an'le Jeux des Îles koa fanahoa hoe zana ray alohan'ny Jeux des Îles dia ray alohan'le Coupe d'Afrique. Fa ho avy daholo koa ny activité kely misy koa tournament sy ny zavatra grassroots ho an'ny tsy licencié sy ny licencié tsy ao anatin'ny élite. Toy ny mazatra hoentina manome hafanana ny fifaninanana basket 3 contre 3 dia nisy hatrany ny hetsika fanetanana isan-karazany toy ny concours tir à 3 points sy ny dunk.